Mijaly noho ny resaka rano maloto miandrona ny ety Andranomanalina sady mandoto tanàna no mahakarary indrindra fa ny ankizy. Nahita ny zava-misy tetỳ an-toerana nahitana Razafinjoelina sy ireo mpiara-miasa aminy ny faran'ny herinandro teo ka nandroso vahaolana avy hatrany amin'ny fanomezana motopompe. Tsy voalohany tena koa no tety tamin'ny asa botsy dia ny robo-drano niala tety nahitany hoe zao no fijalian'ny olona ary ny ampitson'iny dia tonga teto tahina Razafinjoelina. Rehefa vita ny tatitra dia ho avy any aho ijereny zany. Dia tonga niaraka taminareo teto izy dia niteny anareo hoe mila motopompe zay. Dia namaly izy hoe raha pitso dia tonga eto aminareo motopompe io izy tompoko lahy tompoko vavy. Izao mihitsy ny zavatra ilainay vahoaka ity, hoy ny mponina. Zay aloha izao hatramin'ny nipetrahako teto dia tsy mbola nisy hoe nanome fitaovana ohatr'izao. Gaga nefa izay hoe olom-baovao aminay monsieur Tahiny fa napagaganay nefa ny tonga dia mitondra fitaovana izy ary tena isaoranay zany. Zay anay mihitsy ny tanàna teto, atoko tanàna teto izay mbola tsisy kandidanana ohatr'izao hatramin'izay niainanay teto. Efa ho efapolo taona zao izay fa tsy mbola nisy nanolotra fanomezana ohatr'izao. Izy zany tena nafinaritra tonga nisy dia niasa mbola tsisy ohatr'izao. Tonga dia asa fa tsy misy fampanantenana poakaty tahaka ny an'ny sasany.